Vola ho ampitomboina ao aminareo hatrany havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika, dia andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho, isaoranay hatrano ianao satria amin'ny fiainanay isan'andro Tompo dia tsapanay ny fanatrehanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary ny fiombany ny fanahy masina sambatra izay hitretrika izay. Koa ny any azonay atao Tompo dia tantany ny fiainanay, ampio izay mba mendrika anao izay ataonay rehetra amin'ny tontolo andro ity sy ny amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mitari-dalana ny fanahy masina, izany no lohahevitra bandintsika amin'izao volana May izao. Andeha ry havako ny tenin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 12:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20 no zaraina amintsika indray anio. Hoy mantsy Jesosy amin'izany hoe: ary raha mitondra anareo ho ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy, dia aza manahy havalonareo na izay ho lazainareo, fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Amen. Ao amin'ny Jaona 4:20, andininy 4:20, ny fanahy masina dia antsoina hoe mpananatra. Raha mamaky indray tsika ny Louis II amin'ny teny frantsay izany io dia antsoina hoe consolateur, izany hoe mpampiona. Ary raha mamaky ny NIV na ny New International Version, io izany amin'ny teny anglisy dia helper, izany hoe mpanampy no ilazany ny fanahy masina amin'ny Jaona 4:20, andininy 4:20. Fa ny Grika kosa, raha eto amin'ny filazantsaratsika eto dia ity mpananatra ity dia tsy inona akory fa parakleto. Hitantsika eto izany ny dikany hoe mpanampy na mpampahery na solovava. Hitantsika amin'izany anaran'ny fanahy masina izany ry havana fa manan-karena tokoa amin'izay ataony eo amin'ny fiainantsika izany, satria sady mpananatra izy, ny mpampiona izy, ny mpampahery izy, ny mpanampy izy, ny solovava izy. Tena harena lehibe ho an'ny fiainantsika izany, tsy ny ara-panahy fa ny maha-olona antsika iray manontolo. Izany ny fahafenoan'ny Andriamanitra ry havako amin'ny fiainantsika. Eto amin'ity Jaona 2:20, andininy 1:20 sy 2:20 ity izany dia milaza amintsika ny amin'ny hoe aza misy mihitsy, aza misy matahotra, aoka tsisy atahorana raha hoentina eo manatrehan'ny sinagoga, tsaraina sy ny toy izany, fa ilay mpanampy na koa ilay solovava na koa ilay mpampahery dia izy ny manoro lalana ary izy ny mampianatra antsika ny amin'izay ho lazaina sy ny amin'izay atao. Izany dia milaza fa amin'ny zavatsarotra izay sedrain'ny mpino izany dia ireo izay vita batisa rehetra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia tsy misy tokony hatahorana amin'izao fiainana izao, fa ny fanahy masina, ilay Andriamanitra tokana nefa telo fiseho na persona telo dia manatrika antsika, manolontsaina antsika, manampy antsika ary solovava hitantsika eto izany. Noho izany ry havana dia misy mahatoky isika fa amin'izao fiainana izao izany dia tsy misy kristianina milofika na resy anaty izany, fa tsy maintsy mijoro tsika ho mpandresy satria ny fanahy masina no manampy antsika sy manolontsaina sy mitari-dalana isan'andro. Koa dia mahereza ry havana, ary araka nambaranay omaly dia ingany mba ho ray volana fandresena ao anao koa ity volana ity ry havana, ary indrindra indrindra atsapahantsika ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary indrindra ny fomba ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Amen. Vavaka ary sika dia misaotra anao ary izay Tompo fa tsy misy atahorana ny amin'izao fiainana izao, fa eo ianao Andriamanitra, eo ianao Jesosy Kristy, ary indrindra ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manoro anay izay atao, izay ho tenenina eny ny lalaka-le rehetra. Koa dia misaotra Tompo, dia mametraka hatramin'ny fiainanay izay mba ho eo am-pelantananao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no vanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.